Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fivaliana lehibe indray lasana babalala ny anantsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako mihana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana atao anatin'ny groupe izay maresy. Halleluja. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, falibe mihitsy ny tenako manana fiadanana tompo aminareo, miarahaba anareo ary faly mahita anareo eto hiaraka ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Manomboka eto indray hiaraka eto tsika hatramin'ny zoma alina ao anatin'izao fandarantsika izao. Ka dia raha androany manao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao aho hoe tonga soa ianao tsy diso adresy akory ianao raha mitady fampaherezana, tsy diso adresy ianao raha te-hitombo ara-panahy, tsy diso adresy ianao raha mila hery te-hitombo amin'ny finoana, reradreraka ara-panahy, reradreraka ara-batana, mety tsy salama ihany koa, tsy diso adresy ianao fa ifampihery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika eto. Ka raha androany vao tonga miaraka aminay dia teninao hoe tonga soa ary dia maharita hatramin'ny farany fa tsy kisendrasendra akory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilahin'ny tompo anao. Ka dia tahiny tompo sika rehetra. Misaotra anareo rehetra ihany koa izay vapaketo dia mbola tonga eto indray androany fa be mihitsy miarahaba ny ranabavy Razana Monika, izy niditra voalohany teto androany. Isika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mamy be mihitsy. Halleluja. Dia tahiny tompo ranabavy Razana Monika, ianao no mena tsodrano androany miaraka amin'ny ankizy rehetra izay any Koweït, Arabia Saoudite, tany Chine ary Madagasikara ary any Oman. Tahiny tompo ary ranareo ity ary tsodrano ranabavy Razana Monika ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary za nangona ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako azy ka apodiko ho any amin'ny sany andrasana azy
dia tombontsia maro izy ary anendrim-piandro azy ka dia iandry azy ireo ka tsy atao ohatra na hivadi-potsony izy tsisy tsy voavory hoy Jehova. Halleloia, amena. Dia ao anatiny zany ondrin'Andriamanitra ho angoniny zany ane ianao ranabavy razana Monika Raisao-Pifaliana Falomena-Pifaliana zany tsotra am'izany tanteraka aminao tokoa ane zany. Halleloia. Manarakaraka azy tao Miria avy any Madagasikara, Sylina Rozmina France, Tonga Soa Mampionina France, Angèle Pagès France, Nathalie Marie-Charline Madagasikara, Yama Koweït, Niena Mainsoa Italie, Marie Hortensine Koweït, Kodalera Belgique, Kodaleoni Koweït, Ajatomona Allemagne, Tonga Soa Kadakamalala France, Itody Ramonsoa France, Tina Rakotoarzaka France, Berty Sava Koweït, Angela Arvelo Oman, Tonga Soa. Zay daholo angamba tsika epina mbola misy tsy voateniko teo tokony efa voateniko daholo angamba. Tonga Soa daholo nareo Felana Rakoto France, Razana Soa Sylvie Koweït, Tonga Soa Erika Rak France, mirabantsika rehetrarehetra. Dia ny anteloko dia zao hoe maretatra amin'ny farany, maretatra amin'ny farany fa tsy ho verimaina akory fotoana laninao eretanao toreto fa tena hifampahery tokotsika amin'ity androany ity. Melohany zavatra rehetra andolotsika hivavaka, andolotsika hivavaka metraka ity fotoana ity ampelantanan'Andriamanitra taka ny mahazatra dia anovaka fanombohantsika metrahana fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Ka andao ampandrotsika nabavitsika Marina Tiana ny Canada, izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana fa miaraba Nancela aloha Nancela AMG. Za zao androany vao nahitanao aty France hono izy Nancela AMG ao Nantes. Alléluia. Tonga Soa ianao dia maretatra amin'ny farany. Soa meva France Ingrid Rodriguez, Arabie Saoudite, Aimé Manambotsoa France, Tonga Soa daholo nareo maretatra amin'ny farany. Zamina Kamaladin Jesosy France, ohatran'ny tapaka. Mbola mahita ve nareo tompoko azafady? Mbola mahita ve nareo mbola mihetsika ve sa efa tapaka? Mpamengavy nareo amaly mahita ve nareo azafady? Mandeha tsara ozy izy Soameva, ozy Sylvie, Marie-Jo États-Unis, Lovely-Tina France, Lassana Apostole Madagasikara, ny aty amiko koa tapaka. Tojo Allemagne, Angèle Pagès, mahita tsara. Halleluia, mahita tsara nareo fa ny alo zany nesy mampionina zany mety problème, mety connexion atao amintsika angambany. Nancela AMG io nefa nanaraka antsika hatramin'ny 2018 fa niova anarana fotsiny. Izy ary le anarana tamin'ny 2018 fa mety ho tadidiko raha sitraka ao ny teny azy. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Raha tenenao ny anarana tadidididiko daholo ny anarana efa nandako teto taloha ireny. Ao ary milohan'ny zavatra rehetra aloha ary dia andao aloha tsika ary Nambina France dia tapatapaka ozy dia zao ary sandry tapaka ity dia tonga dia rapitotsika mihaona. Halleluia. Na sandry tapaka tonga dia rapitotsika mihaona ary havako malalako andalotsika hivavaka andao aloha metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tsika fa mety amin'ny alalan'ny vavaka izay entin-dranabavy Marina Tiana io tsy ahatapaka ny fandaharantsika. Ao ary tany tompo aloha Marina Tiana anao ny fitenenana. Pastera na ame fitenenana ndao ary isika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izahay no ny tontolo andro nomenao anay androany. Ny fiarovanao anay no nahatonga anay mbola mahatonga anay eto anio. Isaranao anay izany. Raha tonga eto izahay dia feno petipetina ka angatahanay mba tsy ho tsinonay no ahatongavanay eto. Fa hofananao izany petipetina rehetra azonay nandritry ny tontolo andro izany. Ianao no herinay, ianao no ankinanay, ianao no hitodianay rehefa faly sy ravo izahay na ihany koa ory tsy malahelo. Ka aoka ry Andriamanitra, ianao ho tonga eto anatrika anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay anio. Mivavaka izahay Andriamanitra
mba hoarovanao ny zavatra rehetra izay ataonay anio. Arovy ry tompo ny fitaovana rehetra izay ampiasainay. Arovy izahay mba haray ny teny masina ho velabelarina anio fa tsy ho variana na ho restory. Arovy ireo izay nikasa ho tonga eto mba ho tonga soamatsara raha efa any an-dalana ka maniry ho tonga eto. Arovy amin'ny tananao mahery Andriamanitro. Arovy amin'ny tananao mahery ihany koa Andriamanitro. Pasteranay izay amelabelatra ny teninao masina anio. Ry fanahy masinao, aoka ianao anilo azy amin'ny zavatra rehetra izay ho teneniny. Arovy Jehovah ny fandaharana ataonay anio mba tsy ho tapaka izay anao ny vavaka ho amin'ny firenena ihany koa dia arovy Andriamanitro mba tsy ho variana fa hifantoka tanteraka aminao. Fanahy masino, ianao no anilo ny sainy, anetsika ny lelany. Izany no vavaka ataoko anio mba ho amin'ny fandaharanay ka angatahako Andriamanitro mba ho toa izany fangatahana izany. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy marinatinata anatin'izay vavaka mamy matsiro zay retinao zay. Andriamanitra manakam-pahasoavana any maly fitenao dia mitongosa dia mitongo fahasoavana hatrany hatrany dia tahiny tompo. Aleluia. Natasa Razanalovina no anarany tamin'izany fa tsy tadidiko aloha zay anaran'izay. Dia izao zany ny tena tadidiko daholo ny anarana fa zay mihitsy ampondritan'izay anarana Natasa Razanalovina zay. Fa dia zao faly be zay mahita anao. Natasa zany sa Nasela ny antsonanao. Nasela aloha no misoratra eto dia Nasela zany avy aty France ho antsika zay vao mahita anazy tokoa. Tahiny tompo tonga soa ihany koa Lovlitina France artizanay de Madagasikara France. Tahiny tompo Fabiola Zanakandapa Koety tonga soa sika menakavy. Aleluia. Fisasaka sady nety ny volana faly be mahita anao androany. Tao fifaliana ho anao raha mbola velonay iny ianao izay foana. Mety nandalo ady ve ianao? Za mbola mitenanay mbola sambatritsika velona aloha. Aleluia. Ka dia andao olo tena ho an'Andriamanitra tsika. Misy olona tamin'iny herinandro iny narary mafy tany amin'ny hôpitaly. Efa narary mafy izy tany amin'ny hôpitaly voan'ny cancer dia efa tena hoe phase terminale. Dia tao amin'ny hôpitaly izy dia efa teny dokotera hoe tsy dia haritra intsony ny havana raha teo fa nahita hoe tsy avotro io. Dia mba tsy hahasarotra ny fikarakarana ny amin'ny taratasy ny anivon'ny hôpitaly sy ny frais samihafa ny mitondra razana mody sy mitondra olona velona. Dia nanapa-kevitra ny fianakaviana ndao entina mody izy. Tsisy hevitra intsony ndao entina mody. Tonga tany an-tanàna, vao tonga tany an-tanàna dia tapitra ny ainy. Palahelo zany io moa tantarako anao zavatra ohatr'izany. Ianao zao mbola io. Mety mandalo olana ianao. Mety mandalo problème ianao amin'izao ekeko zany. Fa ny tsy azonao adinoina dia izao. Ny famondram-po lehibe indrindra efa nomen'Andriamanitra anao mbola velonaina ianao ary hoy tena hoe mbola misy azo antenaina izay rehetra velona. Mbola misy azo antenaina io fiainanao io. Aza kivy amin'io, aza mikosomaso amin'io ady io. Dao anakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Dao hivavaka. Fa tsy misy mpivavaka resy zany. Ny ady tsy maintsy misy fa tsisy mpivavaka resy zany. Ka dia fara mahita anao velonaina soamatsara ho antsika men'Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana, tombon'androm-pahasoavana. Dia aza dinonao no misaotra an'Andriamanitra isan'andro vao mihiratra ianao. Dia aza mieritreritra zavatra hafa aloha fa misaotra an'Andriamanitra fa ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny fahavelomana efa nomen'Andriamanitra antsika. Zay ny tompo ity nisy nangataka izy ity tamin'ny sabata hoe pastero mba alefaso ity rehefa malalaka. Dia alefako izy androany. Anomezako fahafapo an'ilay olona ny teny tamiko hoe mba alefaso izy ity mahatoritory fo be anahy. Dia tena anao koa hoe mitovytsika sinao satria ity dia mahatoritory foko foana mandraky ity ny androany ary nisy fotoana izay menakavy kely mbola tsy teo nareo tamin'izany. Dia taty andafy taty izy nanao fotoam-bavaka dia izay mbola tia mianaka moa izay tamin'izay. Izay tia mianaka rery manao fotoam-bavaka ao an-trano.
tena lefy tiry ty fa nalefy tiry ty fa tena efa tapitra ny fotoam-bavaka ilay sabaty zay mbola tsy te ionona fa vita ny sakafo hariva natoro daoly am'izay ny ankizy eo ambony kanape am'izay sady meno antiry ty de mandohalika tena mandohalika ny ranomasy torotoro fo ange zany na n'olo tena ho an'Andriamanitra hatramin'ny efo maraina ny andro tsaiko naveriko ny 7 na 3 tiry ty tamin'izany miaraka amin'ny ranomasy mijojo hoe naiza tompo any ranao ampy de vonina halleloia kandeha ataontsika tiry ty mino fa faly le olona nangataka azy ty de atolotra mpifaliana be anao tiry ty ranabavy meno finaritsika rehetrarehetra
mahafinaritra koa zany commentaire anareo zany raha afaka nita tamin'ny micro dia andraisiko amin'izao fotoana zao ndry ianao mihitsy nanangataka ny iringerana bavy Angela dia natolotra anao io ireo halleloia dia mino finaritra mahafinaritra mahakasika fo zao ny mahakasika be ny foko ny mahita ny zareo aho zany zareo dia mahakasika be ny foko amin'iny iriny dia mahita n'le mpihira zany dia hita ihany zareo hoe olona somary sahirakira dia nefa ny ao am-pony zareo izahatra be mihitsy hoe naiza ny raha anao dia zao mba teniko hoe Jesosy za koa tefa mba irahanao ihany halleloia naiza irahanao andrahanao anakoho reo ary zareo ary vonona nefa ngeravany mahita n'iny clip iny dia vetivety zatra mandalo ataontsika hoe Jesosy na dia ataoko hoe volanaovana clip ary mety manao ezakezaka ihany zareo dia raha irahanao tokoa moa zany zareo naiza izy manaiky hoe naiza izy itondranao dia ahoana ny frais ahoana ny za makasika be anatiny le fomba fiakanjony zareo le hitanao hoe misy zatra tarafinao zany eny amin'ilay izy tsy sanatria fanambaniana azy tsara le hira tena tsara ny hira ary tsika teto amin'ny fandarantsika teto dia anisany milance hira rehefa tsara na ohatriny ahoana le olona na ohatriny ahoana le olona tsika tsy hoe olona malaza ihany voalefantsika fa reny zao raha teto nanomboka ny lancetsika an'ireny ireny dia voakasika be zany foko mahita an'le hafanam-pondry zareo dia hoy zareo tompo za koa nge mba hanolo tena ohatran'ireo olo ireo dia iraoko aho Jesosy naiza koa ny rahanao ka mbola vitako dia andeha halleloia dia nakasika be mihitsy le tononkely nakasika be anay nanamarika be ny sabatanay menakavokely mihitsy zay zay andro sabatanay nonay niriny voalohany taona maromaro lasa zay dia nifindra ty aminareo koa le fitiavana n'le hira dia mahafinaritra isasakasady ny volana amin'ny 1er décembre sika mbola verikany filazana dia manao alim-bavaka isa-taontsika manao alim-bavaka eto amin'ny fandarina ramoka izao manao sady tsara be ny feondrareo tena le iteny le tena le hafanam-pondry zareo zany mahafinaritra fa hotahiny tompany hery zareo ireny dia amin'ny 1er décembre sika zoma 1er décembre anatanteraka alim-bavaka fiderana halleloia ny 29 sy ny 30 novembre dia misokatra ho anareo rehetrarehetra ny messengerako sy messengerany mampionina misy aminareo maniry mba ho soratana eto groupe sandratra ny manao an'iny ny sandratra ny manao an'iny hira iny dia inty ao Jehova ny titran'le hira tamin'iny ary taloha tamin'ny voavoaka efa novaindrareo taloha hoe ity I dia T dia Y ity Jehova ozy izy novainy marina be izy inty Jehova anao alim-bavaka fiderantsika amin'ny tapaka aloha ny aty amiko mbola mandre anavy ianareo aty amiko zao tsisy mihetsika tsony amin'izay nareo rehetrarehetra MP fa mila vola kely aloha raha tsy mamaly mihitsy nareo hoe mandeha tsara tsy tenindray efa tady tapaka sady angambana izy ty mbola mandreo marina tiana eny ary mitahiny tompo mami mbola soravako teo mandre tsara neny Charline amin'ny 1er décembre dia ny 29 sy ny 30 tsika afaka mandefa raha tianareo mba hovakiry eto ny fankasitrahana avy aminareo afaka tsy asiana anarana précision mihitsy hoe asio anarana tenenina ny anarana na tsy tenenina ny anarana tsy ny anaranareo tenenina ny zava-dehibe eto fa le andriamanitsika misandratra maheno emboka manitra io alim-bavaka io tenteneko anareo fa emboka manitra hiakatra amin'Andriamanitra io fankasitrahantsika io dia ho hitanao andramingaka izao hoe feno fankasitrahana an'Andriamanitra ny fiainanao na dia mbola mety zavatra kely aza
za miteny anao fa Jehovahandriamanitra dia mankasitraka ny kely ary izay matoky amin'ny kely dia ataony manapaka amin'ny beka atombohy amin'ny fiterana. Io taonanao vaovao io tena sariko ny teny anao fa raha ianao mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny voalohan'ny volana amin'ny faran'ny volana farany amin'ny taona io dia tsy tapitra akory ny taona. Izay ny fanambitsika io Desambra manontolo vao ambadiky ny fankasitrahantsika dia ho hitanao ny azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Aleloia. Ka dia mandevasinareo MP hoe izao le mazavatra torapoko le fankasitrahana satria nandritry ny taona iny dia tena tahin'ny tompona narary dia iny taona iny anasitrana an'Andriamanitra. Ny tokantranoko tena mikorotana fa tao anatin'iny taona iny nadaminan'Andriamanitra. Tsy haiko nareo malala dia hovakitsika eto izany. Tsy ho tenenina eto kory ny anaranao fa za matahotra ianao any amin'Andriamanitra no ataontsika izay. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Iany toriteny olona mbola tsy hainao toriteny teto mihitsy ny toriteny eto androany. Halleluia. Izy ary ankoatra ny groupe izay maresy tsy mamaly izy ary izao no mba izy amin'ireo olona efa mba enikeninao sy hitakitanao eto ireo no mba hitretinao hoe ataovanao kely tsika 2 minitra fotsiny lanitsika amin'izay. Izy ary ny olona mbola tsy hainao ny toriteny teto mihitsy nefa hainao eo anatin'ny groupe izay maresy ao izy efa hitanao miodikodina eto matetika ny anarany izy ary izay olona izay. Vehivavy izy aloha. Halleluia. Vehivavy izy izy ary ny olona mety atretinareo zay mba manonona kely izy ny olona mbola tsy hainareo ny toriteny teto izy fa hitory izy androany hanomboka hitory izy androany. Halleluia. Izy ary izay re olona efa nivavaka teto efa nivavaka ihany izy tao aloha kely tao vavaka fanombohana. Finoana kiradio mbola tsy vita batisa dia mbola tsy mitory izy. Kefa hoe groupe izay maresy tsy mamaly dia nareo indray mamaly groupe izay maresy. Rahavavy izy groupe izay maresy daholo ihany no mamaly anatin'le izy. Ndrerak'izy groupe izay maresy izay efa nahitany message anaty groupe ihany dia mamaly izy hoe miry arandria malala. Saotra nareo ny teny mialoha. Ento paritsika rehetrarehetra. Raha vavisika miry ihany no hitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia andahoaritsika hiaino azy. Dia menofinaritra dia hoanina ny toriteny entiny dia miverina tao amelaperatra ny tenin'Andriamanitra. Miry anao ny fitenenana. Sitraka indrindra pasteur nanome fitenenana. Tahin' Jesosy pasteur mianakavy dia tahin' Jesosy ika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana vavaka fiambenana. Fifaliana ho any izara amintsika ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika dia hita ao amin'ny Samuela 2 toko 2:20 andiny voalohany. Samuela 2 toko 2:20 andiny voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Hira fisaorana nataon'i David no nandresen'ny fahavalony rehetra. Ary David nanao izao fihirana izao an Jehova tamin'ny andro namonjeny Jehova azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanan'i Saoly. Ka hoy izy, Jehova no arambadiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Alleluia. Amen. Za moa ry havana dia nandalo olana maro be ako talohan'ny hidirako mivavaka sabata teto. Taloha mbola tsy nanarahako fandaharana. Bebe ny lalana ny lalovako sy ny sedra ny lalovako. Fa mbola tia ry havana teteny aminao aho hoe mbola tia aho tia tsy rava na nandalo sedra maro aza satria nahoana. Satria arak'ilay ten'Andriamanitra teo dia hoe Jehova no arambadiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Alleluia. Tena hoe raha tsy teo Jehova ry havana namonjy anahy dia mety efa tsy teto intsony mety efa tsy afaka nitory ny ten'Andriamanitra taminareo teto fa mbola noho ny fiarovany anahy, mbola noho ny fitiavany anahy ry havana dia mbola nivonjeny mbola nitahiny ry havana, nivonjeny tamin'ny zavatra maro samihafa. Efa tao anaty lavaka no nampiakarin'i Jehova, efa tao anaty fotaka no nisotomin'i Jehova ry havana.
eto dia te hijoro vavolombelona amintsika mpanaraka fandaharana eto. Fony mbola tsy mivavaka teto fony mbola tsy nanaraka fandaharana, mbola tsy niditra mivavaka sabata teto izany hoe mivavaka ihany zany tamin'izany fa mivavabavaka fotsiny, tsy tena nifatoka tsara tamin'ny tenin'Andriamanitra, tsy tena nifatoka tsara tamin'Andriamanitra. Dia be dia be tena hoe narary be dia be ny aretina tato amiko tsy fantatra hoe avaizany, tsy fantatra hoe inona ny tena loharan'aretina fa narary fotsiny narary dia mandeha dokotera dia mihinana fanafody, dia mandeha dokotera mihinana fanafody fa tsy misy fiovana fa verina foana ilay aretina. Asiako santionany amin'ilay aretina, betsaka ilay aretina fa santionany reto teneniko amintsika reto. Ambony be ny tensionko tamin'izany, 18 foana ny tensionko, dia marary andoha, dia malemilemy, tsy mahazo aina mihitsy, marary ny loha. Dia nakany amin'ny dokotera nijerena ny tension, 18 ny tension. Dia hoy dokotera hoe tsy maintsy mihinana fanafody ianao izy fa mety hitarika anao any amin'ny fahafatesana io raha vao tsy mihinana fanafody ianao, hitarika anao any amin'ny fahatapahan-lalandrà io. Dia eny ara ho dia tamin'izany moa za efa ozy mantsy an Jesosy hoe Jesosy za avy eo dia hihinana fanafody sahady mandra-pahafatoko, izany hoe za mbola tanora kely ty fa nihinana foana isan'andro tsy tapaka, fanafody 2 isan'andro. Dia nisy aretina anankiray izay koa tena nampijaly anahy satria tsy nahinan-kanina, tsy mahavita misakafo vao roa sotro kely fotsiny no hohaniko dia efa voky nizihatra an-kiboko, mitsetsitsetsina foana ny vavoniko, mararirary foana ny vavoniko. Dia tena nahi tamin'izany tena nahi kely tamin'izany satria tena hoe tsy mahasakafo, tsy mahinana sakafo ianao nefany te hihinana sakafo, mazotomana ianao fa ilay ao amin'ny vavonina mihitsy efa tsy mety. Dia nijaly mihitsy tamin'izany dia avy eo amin'izay ry havana tonga saina hoe azafady hoe mila miverina amin'ny Jesosy tonga saina hoe tena mila mandroso ara-panahy, tena mila mifatoka amin'Andriamanitra, tonga saina ry havana. Dia nanomboka nanaraka vavaka fiambenana tato aloha, dia avy eo niditra mivavaka sabata tato. Dia teneniko anao ry havana fa tsy nisy iray volana akory, tena hoe tsy nisy iray volana akory ny nidirako mivavaka sabata, tsy nisy iray volana akory no niverenako tamin'Andriamanitra, todiako tamin'Andriamanitra indray. Efa nampiseho ny zava-mahagaga sahady vonaitra ho an'Andriamanitra fa sitrana ry havana ny sitraniny tsy niandrera Jesosy, tsy niandrera akory Jesosy fa vao niverina taminy fotsiny tsy nisy iray volana akory dia sitrany tamin'ny aretina rehetrarehetra ry havana. Sitrana mandraky mandrakizao tsy mila mihinana fanafody intsony fa stable tsara ny tensionako, vonaitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Teo ihany koa ilay hoe tsy mahasakafo dia efa mahasakafo amin'izay amin'izao, efa mahasakafo amin'ny antonony dia raina Jesosy fa sitranin'i Jesosy tamin'ireo aretina ireo mbola sationany fotsiny ireo teneniko amintsika ireo, sationany fotsiny ireo fa tena mbola misy mafy noho ireo ny anjady tamiko, mbola nisy aretina mafy noho ireo ny anjady tamiko fa ireo sationany aminareo ihany ireo. Dia izay aretina mafy tamiko izay sitrana tamiko be dia be tsy ireo rery fa ny aretina rehetrarehetra tato anatiko ny rehetrarehetra mihitsy, tena ny rehetrarehetra dia ny sitranin'i Jesosy daholo ry havana, vonaitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Namonjy atao anatin'ny aretina maro samihafa Jesosy ry havana, no fiarovan'Andriamanitra anahy, no famonjeny anahy dia sitrana tamin'ny aretina toy ny an'i Davida izao teto nisy
fiarovana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, nisy famonjena, nisy fandresena nataon'i Jehovah teo amin'ny fiainan'i Davida teto a. Nandresiny fahavalony Davida, dia toy izany koa ry havana, nandresiny fahavalo koa. Fahavaloko dia izay atao hoe aretina izao ny fahavaloko teto a. Nandresiny fahavalo koa noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitra, satria niaro anahy izy a, namonjy anahy izy ry havana. Dia eto dia tia hampahery anao ry havana hoe na inona ady lalovanao a. Ohatra hoe mandalo tsy fahasalamana ianao izao a, na mandalo olana mamaivay izay tsy hitanao intsony izay vahaolana, dia tia hampahery anao hoe mbola eo Jesosy a, mbola eo izy, fa ianao mila manantona azy a, mila miaino anazy ianao a, mila miaino azy koa ianao a, miainanao izy, miainanao foana izy a, eo foana izy ry havana. Satria matoa ianao mbola eo, matoa ianao mbola misy fofinaina, mbola mijoro tsara, dia ny tanan'Andriamanitra izany mbola mitazona anao eo. Mason'Andriamanitra mbola mitsinjo anao, mijery anao ry havana, mamonjy anao Jesosy. Ataovy batery fiarovana ho anao Jesosy a, ataovy mpamonjy anao izy a, dia mamonjy anao tokoa izy ry havana. Miverena aminy ianao, miverena amin'ny Jesosy ianao. Asan-drato ny anarany, omeo voninahitra izy ry havana. Isaoro manokana izy, miverena aminy, fa tsara Jehovah, tena tsara Jehovah ry havana. Mampandrisy anao anatin'ny olana rehetrarehetra izay efa tsy hitanao intsony hoe aiza ny vahaolana, mampandrisy anao Jehovah ry havana. Alleluia, amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mino ry havana fa nampahery anao izany ten'Andriamanitra sy fijoroana vavolombelona izany androany a, izay nizaraiko anao androany a. Dia mino fa nampahery anao, dia mankasitraka antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany a, manaraka indray. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia be mihitsy, alleluia. Mankasitraka indrindra any ranabavy Miriatsika tao anatin'izay vavaka mamy, toriteny mamy be mihitsiny a. Raha izany ny fanombohana dia azo antoka fa tena lasa lavitra be amin'ny izay ny toritenin'ny voalohany. Ka raha izany ve ny toritenin'ny voalohany ry havana, ahoana rehefa ny amin'ny fahafolo any tsy efa mba hitantsika tena ho tsara dia tsara lavitra mihitsy a, satria dia mitombo dia misaotra fa tena mampahery be tokoa ny fijoroana vavolombelonao a. Ny toriteny velona dia fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona izany ny atao hoe toriteny velona, satria iny a ny ainanao, satria iny a ny tsapain'ny tananao, dia tena toriteny velona ny fijoroana vavolombelona. Fa dia mankasitraka anao indrindra ranabavy a Miria, mitombozitra dia mitombo fahasoavana. Saika diniko koa androany fa raha mitsaiko na teo ranabavitsika Fontaine Lalanirina fa arabaina izy fa heritaona androany a anniversaire-ny batisany. Ranabavy Fontaine Lalanirina, raha ao ianao a dia miarabanao izay rehetrarehetra reto a, marety hatramin'ny farany. Mirena tsara aza miova dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo lalahy, dia miaraba ny aina koa tsika fa anniversaire-ny aina androany. Ranabavitsika Iaina arabaitsika izy a, na tratrany anniversaire-ny ihany koa tamin'ity androany ity. Saika diniko mantsy izay fa dia tahiny tompo a ianareo mirahavavy a, mahay raiza daholo. Samuela faharoa, mahafinaritra ity tenin'Andriamanitra ity. Samuela faharoa a, toko faharoa amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahafiry moa no nivakian'ny ranabavitsika teo. Andininy voalohany hatramin'ny andininy voalohany, eny andininy voalohany ihany angamba no tena nivakiany teo a, dia niampy ny andininy faharoa sy fahatelo. Alleluia. Androany a miara ataoko fanindran-dalana amin'ity Samuela faharoa, toko faharoa amby roapolo ity a, hovakitsika rehefa avy eo dia homaninareo salamo fahavalo ambin'ny folo, izay mifandraika indrindra amin'ity salamo nosoratan'i Davida ity. Vakiko aloha ilay Samuela faharoa. Hoy ny ten'Andriamanitra: Soramady dia ira fisaorana nataon'i Davida no nandresen'ny fahavalony rehetra.
tsy nisy nitsongaina zany hoe fahavalony ianina sy anina ny resiny a ianina sy anina na resy azy fa nandreseny ny fahavalony niza zany fahavalony teo amin'nohony Davida resiny daholo sino ny nandreseny Davida ny fahavalony rehetra andiny voalohany ary Davida nanao zao firana izao an'i Jehova tamin'ny andro namonjeny Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. I Saoly no anisany fahavalony Davida tena niraisiny hoe sarotra indrindra teo anatrehany. Ny antony dia zao tsy Goliata ngeza be fotsiny fa tsy sarotra. Misy karazana ady anankiroa eo anoloantsika. Misy ady mafy, misy ady sarotra. Tsy mitovy zay. I Goliata dia fahavalo ngeza be fa azo vonoina. I Saoly indray a fahavalo kely fa tsy azo kitihana satria voahositry Jehova. Zay no natonga hoe fantatsika tsara tantara fa i Saoly tokony matin'ny Davida. Vetivety kely dia tokony matin'ny Davida Saoly. Fa ny problema tsy sahan'ny Davida no namonany Saoly. Hoe Davida hoe ataoko ahoana ny anendriny voahositry Jehova. Ndraisin'ny Davida hoe tena fahavalo saropady io Saoly io satria amin'ny Davida dia tsy azo atao ny manendry voahositry Jehova. Fa raha manendry ny voahositry Jehova dia taka ny manendry an'i Jehova ihany. Zay mahatonga an'izy hoe ny namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Satria Saoly mamely fa tsy azo asiana. I Goliata te hamely fa azo asiana. Ka i Saoly zany ny fahavalony Davida tena sarotra indrindra teo anoloany. Nefa na dia sarotra indrindra teo anoloany azy, mbola resiny ihany koa. Tafiditra ao anatin'le rehetra, fahavalo rehetra, ao anaty kitapo anankiray, na i Saoly na Goliata na iza. Halleluia. Zao mba tenin'ny Davida rehefa nanao firana izy ny amina resen'ny fahavalony rehetra. Jehova ny aram-batoko sy bately fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampoko, izy ny alofako. Ampingako sy tandroka famonjena ahy izy ary fiarovana avy ho ahy sy fandosirako. Re mpamonjy ahy mahafaka amin'ny fampahoriana ianao. Halleluia. Zany ny fandraisan'ny Davida an'Andriamanitra. Rehefa titsika salamy fahavalo folo tokony hampainanao vakiko lavalava. Salamy fahavalo folo andininy voalohany ka hatramin'ny sivy folo. Raha tena marina tokony hatrany amin'ny farany mihitsy fa lava loatra fa andininy voalohany ka hatramin'ny sivy folo. Salamy fahavalo folo. Zao soramandry fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy. Ho an'ny mpivetily nataon'i Davida mpanompon'i Jehova izay nilaza tamin'i Jehova amin'ny tenin'ity firany ity tamin'ny andro namonjeny Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Dia hoy izy, mampikindrindra ianao Jehova heriko. Jehova no aram-batoko sy bately fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjena sy fiarovana ho ahy. Avy ho ahy. Miatra an'i Jehova izay mendrika ioderanina ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary ny rika ny faharatsiana mampatahotra. Ny famatorana ny fiainatsita ny hodidina tamiko. Ny sakana ny fandriky ny fahafatesana fony ahazom-pahoriana dia ny antso an'i Jehova. Eny, Andriamanitro ny tarainako. Ny an'ny feoko tao an-tempolony izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Raha misy teny mahakasika anao anatin'izany teny rehetrarehetra izany dia aza adinonao tsy pio amin'ny baibolinao mihitsy. Tsy pio amin'ny baibolinao mihitsy ny ao anatin'ireny teny vakiko ireny na misy teny mahakasika anao. Andininy fafito tsika izao. Dia mietsika amin'izay zany Jehova. Rehefa natsoina zany Jehova. Dia niozongozona sy niororo ny tany ary fanambaniny teny vohatra niororo. Niozongozona ireo satria tezitra Jehova. Fa maninona Jehova ny tezitra? Misy mikitika ny mpanompony. Halleluia.
tadidio ry avany fa rehefa enao io zanak'Andriamanitra vao misy mikitika anao tezitra Jehova ary misy ororon-tany andry tsy reza andry fa misy niozongozona sy niororo ny tany ary fanamban'ny tendrombohitra ny ororo eny niozongozona ireo satria tezitra Jehova azotsika eritreretina ihany koa fa rehefa misy reny ororon-tany reny dia tezitra Jehova rehefa misy reny volcano mipoky reny misy mpandinika anankiray zay hoe rehefa mipoka ao ny volcano iny le afo solofara voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia zao fahatatritsika tsara fa ny devoly dia ao ambanin'ny tany ao ny fanjakany Jehovah'Andriamanitra ao ambonin'ny lanitra ao dia zao mba fandin'le mpanompon'Andriamanitra rehefa misy an'ireny mivoaka ireny ao ny volcano misy volcano mipoka dia mitatra ny elo ao ambany ao mitatra le toerana misy ny afo solofara alalàna satria be loatra tsy ombony olona dia hitarina dia mivoaka ny volcano zay mba zavatra ambany vakiko tanaty boky zay ajantsika ny amin'iny fa hono tena dia niozongozona sy niororo ny tany ary fanamban'ny tendrombohitra niororo dia niozongozona ireo satria tezitra Jehova rehefa misy mikitika ianao dia tezitra Jehova aza miteny ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra zao mahazo azy ao fa za miteny ianao fa tezitra Jehova rehefa mivavaka tsika zay manisy ratsy atsika tsy tsika manisy ratsy azy Jehova tezitra izany fotsiny dia tonga dia ny fahavalitsika misy zavatra mahazo azy ihany fa ianao tsy mahafantatra za nge teteny aminao ravany hitanao ianao efa mivavaka io mbola asian'olona ratsy ihany ianao amin'ny ary ny olona mahafantatra ianao mivavaka fa tsy raha iny olona zany fa asiany ratsy ihany ianao za miteny ianao tsy vitavita molina atrehan'Andriamanitra io fahavalonao io tsy vitavita molina atrehan'Andriamanitra reny olona manisinisy ratsy atsika reny ianao mety mieritreritra hoe tena adinon'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra vitavita moly reny fa misy mahazo an'iny olona iny ihany fa tsika ny tsy mahalala tezitra Jehova nisetroka ny savona teo ambavorony ary hafa vao ambava ny nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy dia naondry ny lanitra ka nidina izy ary aizipitony teo ambanin'ny tongony dia nitaingina kerobima izy ka nidina eny nanidina faingana tamin'ny ela-drivotra izy hidina zany Jehova eritreretina hoe Jehova mihitsy ampitaingina kerobima satria ianao misy mikitikitika ataovy amainina za fa tena ahita raharaha reo olona mikitikitika anao reo taingina kerobima sady nanidina faingana ohatra misy mikitikitika raha nabavy zany misy mikitikitika linina misy mikitikitika kodany ony efa nanao ny maizina ho fiereny sy trano manodidina azy izy dia raha nangalingaly rahona matevina ateo famirapiratana teo anatrehana dia nandalo ny rahona matevina avandra sy vainafo dia nampikotroka tany an-danitra Jehova fantarany Davida daholo zany namonjen'Andriamanitra azy zavatra hitsapany tranga teo amin'ny fiainana ny avo indrindra ny lopeo avandra sy afo dia narefa ny zana-tsipikany izy ka nampelony ny fahavalo ary nampandeha elatra be dia be ka nampampifanaritraka azy dia hita ny masondrano ary naseho mifanamban'ny tany no ny teny mafy nataonao Jehova no ny fifofofony fofona iny ny vavoronao ninsitra amin'ny tanany avy tany ambony izy ka nandray nanitona ny ala tamin'ny rano be izy namonja tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nankala satria tsy leoko reny nisakana tamin'ny andro nahitako lozy reny nefa Jehova no niseho mpanoana dia nitondra ho any amin'ny tany malalaka izy namonjy ahy izy satria tiany aho mareo amin'ny baibolinao ny stilomena mihitsy raha misy eo aminao io farany io andiny fa 9 tapany farany io dia namonjy ahy izy satria maninona satria tiany aho ry havana Davida dia tena resy lahatra fa tiany Jehova izy dia fantatra Davida fa reo zavatra rehetrrehetra ny nietsika tena nietsika teo amin'ny seza fiandrany mihitsy ny Jehova satria maninona satria tiany Davida dia misy mikitikitika ataovy izay tonga an'Andriamanitra ho tianao fa ianao vao misy mikitikitika zany ka tena tiany Jehova ianao fa tena teneniko anao reo zavatra rehetra eo ataony mitranga eo amin'ny fiainanao inona tsy namonjen'Andriamanitra ny Davida inona ny tsy olana mipotra teo amin'ny Davida
miloha niresantsika ny davida resy lahatra mihitsy mosesy atratra ty teny mosesy ty exodosy 5:10. Halleloia. Samborina oatra ny ho an'ny tojo mihitsy ke zany teny zany reavany ianao satria zao hoe de mba ho tiany Jehova taovy zay hitiava topo izy de mino fa tiany ianao. Halleloia. Amen. Filana nataony Mosesy ty exodosy 5:10 hoy Mosesy rehefa tafita ny ranomasina mena izy. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely de nihira izao filana ho an'i Jehova zao ka nanao hoe hira ho an'i Jehova fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny tamin'ny ranomasina. Jehova no eriko sy fiderako efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro ka hakalaza azy aho. De Andriamanitry ny razako ka hanandratra azy aho. Jehova de mpiady mahery, Jehova no anarany. Ny karesin'ny Farao sy ny miaramila natsipony tao amin'ny ranomasina ary ny kapiteny voafantina nasitrika tao amin'ny ranomasina mena. Lalina nanarina azy letika ambany tany ambany indrindra izy tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana toy izay kely ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery ny tananao ankavananao Jehova no manorotoro ny fahavalo. Miankina amin'Andriamanitra ryavana azo atao tsara. Ary rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao de zao ny atao vaotsainao eo an-tanany ianao de tsy misy maharombaka ianao de ataony ny hevitra rehetra sokafany ny lalana rehetra amonjenanao. Tsara ijery tantara kely anankiroa ny ainan'i Davida anankiroa satria raha ny tantara ny ainan'i Davida ve moa ryavana namaraina raha ny andro ho vitantsika eto. Fa itiko tenenana hoe ohatry ny ahoana moa zany Jehova. Misy fotoana miady amin'ny Goliaty izy. Tsy izy tsy mahihany zany. Vato rainge. Vato kolonjo vitsivitsy tena tanany. Tsy nanao nandeha pare aloha de tsy navo. Raha aloha de tsy navo de any amin'ny fahatelo vao navo. Rehefa mamelona telefôna tsika de misy ohatra manontany code PIN ny telefôna. Iny telo iny tsy mety ny fanefa tonga de bloqué ny telefôna anao de mitady code PIN. Davida namona ny Goliaty tifitra iny tsy sesetsony fa hoy tena namory Davida nampianatra amin'ny tanako hiady ianao. Fa de mahitsy toraka loatra tahaka misy zao Davida no sady miazakazaka no mitifitra pilotra ny olona tofiana nefa amin'io sady avo be no misarona vy. 100 amin'ny vatany ihany tsy misarona vy. Ny 700 ny vatany misarona vy. Fa Andriamanitra momba ny Davida. Satria Davida de tian'Andriamanitra. De vato anankiray na voniandra izay hany tsy misy vy. Satroby de fiarovana vy de imparti kely iny ihany. De vato omby anio. Raha vato be ohatry zany de tsy maty Goliaty satria dona tamin'ny vy. Fa raha ohatry ny angezan'ny malalaka teo de tsy maintsy vato kely ohatry n'iny zany. Na ny fifidianana ny vato teo amin'ny loha Saelaha. Davida rehefa tamin'ny ady amin'ny Goliaty io de raha ny tena marina eo amin'le loha Saelaha io rehefa andro fahavaratra de rano eo misy rano mikorina be. Fa tamin'io tsy andro fahavaratra fa maintany de mipotra daholo ny tao ambanin'le rano vato ny teo. Ny toerana nataon'Andriamanitra hidivan'ny Davida sy Goliaty tsy hoe ny amina loha de bozaka fotsiny eo. Tsy nahita fediny Davida raha izay. Fa teo amin'ny loha Saelaha izay misy korotam-bato be vato. Karoro-bato vato kely be dia be, vato kolonjo be dia be ao ambany fanambanin'ny rano. Fa tsisy rano tamin'io satria maninona? Satria fa tsotsovin'Andriamanitra ny fotoana hidivan'ny Davida sy Goliaty. Ary eo amin'io nataony ritra ny rano mba azahoany Davida. Nifidy fotsiny ke Davida izy amreto ny fedinan'ny Davida daholo raha vato ny fedinany tamin'izany. Mifidy fotsiny izy. Raha basy zany ny fedina tamin'izany de Kalashnikov zay ve sa Mas 36 sa inona avy reny basy pistolet automatique sa fusil à pompe sa azonao de laky izy de naperak'Andriamanitra teo tanany vato tonga de mety tsara amin'ny Goliaty.
ary na nitifitra tonga dia mahitsy na tanjaky nitifitra tsy tanany Davida fa tanany Jehova. Davida nge mody teo fotsiny fa Jehova ny tena niany. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ary hoy Davida hoe tena aketsika jery fotoana anankiray tahitsika ve ao amin'ny zareo tsara ty adiny Davida sy Saoly. Misy fotoana efa mitorena izy ty foana fampatsiboka aminareo ahafahantsika mahita hoe ohatrany ahoana zao Andriamanitra rehefa hamonjy. Eo zany ny famonjen'Andriamanitra mivantana hoe tonga dia misy fotoana ny fahavalon'ny Davida dia mifanaritaky fotsiny tsotroaraka le voateny tany amin'ny Salamo 120 teo. Misy tselatra tsikotroka tonga dia mifavaly ihany no mifamono dia tsy mila miady koa ry Davida sy ny zanak'Israely. Fa teto indray iady amin'ny Saoly Davida. Dia tadavy ny Saoly zany. Aiza misy azy dia irahana toy ny olona teto hoe aiza. Dia nefa rany dia fantatra fa any amin'ny tendrombohitra any amin'ny tany efitra atao hoe Maona no misy any Davida. Rehefa vakitsika Samuela voalohany 17 Samuela voalohany 17 andininy 7 dia niainga nakany Zifa ireo ialohan'ny Saoly fa Davida sy ny olony dia tany amin'ny efitra Maona tany amin'ny tany ay atsimon'ny efitra. Ary nandeha Saoly sy ny mpanompo nitady azy. Ary nolazaina tamin'ny Davida zany ka dia nidina tany amin'ny aram-bato izy ka nitoetra tao amin'ny efitra Maona. Ary nonireny Saoly zany dia nanenjika ny Davida tany efitra Maona izy. Ary Saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra iray fa Davida sy ny olony kosa tamin'ny ilany. Efa tena mifanakaiky ny fahavalo zany. Ahoana hoe Saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra iray fa Davida kosa nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra ilany. Misy tendrombohitra ohatr' izao zany. Samy eo ambony tendrombohitra. Saoly avato ny mandeha, Davida aviato ny mandeha. Izany eo ampovoany, eo amin'ny tampony, Jehova. Halleluia. Jehova manaraka akaiky an'izany ady zany. Eo amin'io ady lalovanao io, na mandeha eo amin'ny sisin'ny tendrombohitra iray ny fahavalonao, ianao mandeha amin'ny sisin'ny tendrombohitra iray. Azadino fa eo anelanelan'ireo mbola misy Jehova. Ary tsy akasika anao zany ny fahavalo, fa raha mikasika anao ireo dia mikasika an'i Jehova. Mahafaty an'i Jehova ireo aloha vao mahafaty anao. Maty mety ho faty ve Jehova? Dika zany aza matahotra ny ho faty ianao. Aza matahotra ho faty sy ho resy ny fahavalo zany ianao. Fa natahotra Davida teto ary Davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa ary niezaka mafy andositra Davida no nitaony an'i Saoly. Fa i Saoly sy ny olony kosa saika na hodidina ny Davida sy ny olony isambotra azy. Davida zany ty zany raisina tsara, ty zany tendrombohitra. Dia avato Saoly mandeha, dia aviato Davida mandeha. Miaramila Saoly be dia be, Saoly andeha hitsena ny Davida aviato, moa ny miaramila ny Saoly efa afaty ariana ihany koa. Saika voadidina Davida. Saika maty Davida teo. Saika maty Davida teo. Fa zao. Ahoana ny lazainy Davida ny amin'ny Salamo 120 teo. Nanintsy ny tany avy any ambony izy ka nandray ahy. Nanentina niala tany amin'ny rano be izy. Namonjy amin'ny tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nakala satria tsy leoko reny. Misy fotoana tsy leo an'i Davida ny fahavalony. Misy fotoana avelan'Andriamanitra tena hoe tsapany Davida hoe tsy leo ako reto Andriamanitra tena resy androany. Hoy Jehova hoe mety resy ianao fa ny tanako mbola afaka analanao ao. Dia tsy resy ianao. Isan'ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy. Any amin'ny Salamo 120 antsika 7 namonjy tamin'ny fahavaloko mahery izy dia tamin'izay nakala satria tsy leoko reny. Nisakana tamin'ny andro nahitako lozy reny nefa Jehova niseho mpanohana dia nitondra ho any amin'ny tany malalaka izy. Ho any malalaka izy namonjy azy satria tiany ahy. Aza dininao izay teny izay satria tiany ahy. Dia inona zavatra nitranga tary amin'ilay Samuela voalohany? Efa saika voadidina i Davida. Fa 7 dia nisy iraka tonga avy tao amin'ny Saoly nanao hoe avy aingana fa amin'ny Filistina efa manafika ny tany. Efa andeha hisambotra ny Davida. Tonga tampoka ny hafatra. Andao fa misy manafika itsika.
misy manafika ny tanàna amonany davida ve dia voatafika ny tanàna sa avela aloha davida enjehanao arina iny samy balala mainandro tsy azo androany azo rapitso andao iverina ho Saoly mbola ho azontsika ihany iny amin'ny manaraka alohan'ny tanàna no vonjena misy tsodrano an'izany ngeny amin'ny Isaia olona no ataoko solonao ary firenena no ataoko solonao teo ambony mizana ny firenena sa Davida ny poahany Davida tena ny fanitsana tamin'ny poahana firenena anankiray fanjakany Saoly ho voatafiky ny Filistina sa alao mamonana Davida dia very ny fanjakana Jehova ko ngery avana tsy amela rery an'izany todry Saoly aloha tsy vonoany Davida alao mamonjy ny any tanàna zany ny famonjeny Jehova zany ny fahavalonao indray no misafidy amonanao sa anavitra ny tenany amonanao sa anavitra ny voninahiny zany Jehova rehefa miasa satria maninona salamy 7 Mario Baibolinao le salamy teo efa marianao salamy 7 tapany farany satria tiany Alleluia isak'izay misy zavatra ataon'Andriamanitra aminao zany misy ady lalovanao dia resinao misy fahavalonao tsy tamana eo aminao misaraka aminao dia fantary foana salamy 18-19 tapany faharoa satria tiany Alleluia fantary manomboka andreo fa tena tian'Andriamanitra na tafavoahanao tamin'ireny olana rehetra ireny dia tsotra fotsiny satria tian'Andriamanitra Alleluia satria tiany dia afitra Davida efa tamin'ny ora farany io ora farany efa tsisy vahaolana ntsony hoe tena zay zany efa mifanao veloma miaramila ny Davida tena zay rahalafa tena raha ianao ny tonga aloha dia tsy anao eo ambavahady mora zany tonga aloha dia ndrasaka eo ambavahady misy iran'izany mantsy Halleluia misy anankiray koa ato ambadimbadika ato amin'ny Samuela voalohany 1:20 enjana ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny Davida zao indray ny zavatra nitranga nitsoaka ny Saoly Davida dia lasa izy nitsoaka dia lasa taiza izy nitsoaka lasa tany Gata indray izy nitafatsoaka Samuela voalohany 1:20 Samuela voalohany 1:20 ary Davida niainga nandositra tamin'izany androany mba tsy ho azon'ny Saoly dia nakany amin'ny Akisy mpanjakany Gata iza moa zany Gata zany Gata zany dia tanàna nisy ilay miaramila goava amin'be Filistina ny fonon'i Davida dia Goliaty zany ilay pastera namana izy ireo toteny vasansy eto zany sekaratra ny vasansy i Davida satria olona any amin'ny tanàna nylay olona ny vonony ary tadidiny olona izy ary io mpaminany ny Akisy taminy tsy tia vany Davida mpanjakany tany tsy izy vany nandizany tsy nampirany fampirany hoe Saoly navatany 1000 fa Davida navatany alinalina io ngeny namonina ny Goliaty namantsika tena nalatsaky Davida tao am-pony zany tena dia natahotra ny Akisy mpanjakany Gata natahotra ny orory Davida maty androany androso maty rahibe iverina maty rahibe Saoly ary manenjika zany efa tafalatsaka tonga aty amin'ny tsisy toerana itsoara nitsoaka tany amin'ny toerana nisy amin'ny fianakaviana sy ny fireneny Goliaty mafy zany natahotra be mihitsy 20 io Andriamanitra efa manolotsaina antsika dia manolotsaina antsika anatin'ny ray mpimaso zao indray nataony Davida 20 dia nody adala teo anatrehany izy ka nataka ny olona verisaina teo aminy fa noratsoratra teo amin'ny lela-bavahady izy sady naverany itsiroroka tamin'ny sominy nivony dia nanodany lasa daladala mba misy olona ohatr'izany amintsika tratra mangalatra dia vao tratra mangalatra izy dia lasa damody lasa daladala zay dia avelany olona mandeha fa amodina efa tamin'ny andro Davida zany
mody da sy rora miraraka de mody le olona sy ny le adaladala reny de inona ny vokatra andivadimbolo de hoy akisy tamin'ny mpanompony hitanareo fa verisaina io lehilahy ko nahoana no entinareo ty amo za mo mitady olona verisaina no hitondranareo olona verisaina mba hanondrana eto anatrehako tena fiteny hoe manondrana aza manondrana eo mba hanondrana eto anatrehako miditra ato antrahako va le io na lefa nande eo voasambotra de sambotra adalaka atsika zalava tena alao io avitsory tena mifotsitra rehefa Jehova ny amonjy na tolona ny sainarana hoe mody manao adaladala ary mody manao adala mahavonjy indraindray ny mody manao adaladala io mahavonjy tsisy miady hevitra aminao rehefa mody tsy malala ninninny ianao fa ianao rehefa le miseho anao malala zavatra hoe tadifa misy olona te hifaninana aminao foana ary anisan'ny mahatonga problème amin'ny fiainantsika dia tsika tsy mahay an'io mody adala io za le teneniko anareo fiainako aty andafy za tsy miady hevitra tsy miady hevitra amin'ny olona zany tsy manino za mety etretin'iny hoe tsy mahay tsy matakatra fa za matakatra misy fotoana reo vazaha reo na de eo anivon'ny asa mizahatra tao de hitanao mihitsy tsy zao ny fanaovana ny zavatra io fa reo hoe nianatra nanao an'ity rehefa zay le izy de le zahatra ny anarany atao fa misy fotoana koa ianao tsy le nianatra ny fa misy zahatra tolotsaina vanao de hainao manao ny zavatra io ary matetika amin'ny trango ampiasana anay zany zavatra zany izahatra atao de avelako ro zareo manao de tsy mety tapavoaka zany efa to de mahita n'le schéma hoe de le schéma de fantatry hoe ty ato ty zavatra ty za tsy mbola miteny aloha avelako mihitsy raha vitanjareo de vitany de alleloia za tsy mila doka tsy mila hoe bravo zany hoe inona tsy mila mifaninana amin'izanizy zany fa misy fotoana tena tsy vitanjareo izy anao mahita izy mba ramakelo sao de mba ty fanaovana an'izy de mety tokoa le izy za tsy tia anavana ny fahavalo zany tsy mampaninana ana miaina tsara fotsiny de zay mety amiko misy fotoana ilaina mody adala nisy zandry kely zao aty andafy aty mpiaramiasa taminay vao nahazo permis de sava vao mahay fitondra tomobile de za ho ny ampianariny raha ty atao zao zamby io tena mahay koa zany ejana le zany zahatra ampianariny ana rehefa amin'io hitana le mahatonga atao tomobile le atao miodikodiny reny tsy efatra amby folo taona de efa nahina mpiodikodina tomobile fa tena tsofina manty ary tena mahay koa izy anao de tapitra le resaka za hoe de anazavana zandry zao mifanaovana an'io zao tsy ilainy zany mody adala de milamina be de tsisy manilingelina anao olona miady hevitra aminazy reny zay ny divany hevitra foana de anaporofony zavatra io foana za tsisy nino aporofona zio hity zay zany mody adala fa famonjeny Jehova daholo na de mody adala ary misy amaraparanako azy misy tantara kely anankiray zay misy dokotera tena tapahaizana be mihitsy teo amina tanàna anankiray de anatin'ny ny efitrano fandraisan'ny olona vao miditra de karazana diplôma be de be momba ny fitsabony feno hoe rindrina io feno diplôma de miantitra amizay izy miantitra de ampifaniny amizay ny zanany koa nampianariny anao medicine zany de mba ho lasa dokotera ohatra azy de efa nomboka miantitra amizay de le zanany koa efa nomboka metavavoaka le fianarana de asemba manatrika consultation any amin'olona eo ka tena manampaizana momba ny fo de ny olona tonga eo aminazy olona malahelohelo mararirary fotra de za dokotera zao problème tsy tena de tantara problème le olona de mihaino fotsy izy misy fotoana hoe ny dady resitory fa anatin'le solomaso moa de tsy hita fa zany mahafantatry ary dady zany tsy mifantoka za dokotera tena tsaka mianina de vao makotsika mifoka de vao manoka makotsika de volovolo daholo ny tanako sy nianina de tsy de misy teneny zany
Paracetamol maraina atoandro hariva. Eo azy. Very ianao afaka-herinandro. Paracetamol. Tonga iray anankiray mitantara problème zavatra hafa. Ohatry ny volovolo. Paracetamol maraina atoandro hariva. Very ianao afaka-herinandro. Manao na fiovana. Zay mipotra. Paracetamol maraina atoandro hariva. Very ianao afaka-herinandro. Kaka le zany efa tena mitorina ve dady. Dia soratana tokoa ilay ordonnance. Verina avy ihany olona afaka-herinandro. Nanao any? Sitrana dokotera. Tena sitrana dokotera. Tena nandaitra ilay fanafody. Dia gaga ilay zanany. Dada hozy izy. Fa ilay fanafody menao izy mitovy daoly. Dia hozy izy ny dadany. Ny tena marina izy ireny olo ireny tonga eto e. Tsy raha indreny izay fanafody meko. Fa ny zavatra fatany, vao mahita an'ireo diplômako ireo izy, dia fatany fa manana sitrana. Vao mahita an'ireo diplômako ireo fotsiny izy dia matoky. Fa rehefa fanafody avy amiko, dia manana sitrana. Iny ny idiran'ny paracetamol amin'ny areti-po, fa ny tena marina, avy anatin'ny sain'ilay olona, efa mivonona no sitrana sahady izy. Jehovah-Andriamanitra teo anatrehan'i Davida. Amin'ny Davida, Jehovah-Andriamanitra, dia mihoatra noho izay dokotera manam-pahaizana izay. Izay zavatra rehetra vahaolana, lalana misokatra, ninona teo anoloan'i Davida. Izay nataon'Andriamanitra, na dia ataoko aza dia hoe tonga tao amin'ny Davida ny tolotsaina farak'izay manao fa mody adala. Na nasitrana an'i Davida izany. Efa tady voasambotra. Asiako misy manafika tapoka ry Saoly. Dia sitrana. Dia afaka Davida. Afaka foana. Ny fihiranana nataon'i Davida dia namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny fahavalony rehetra. Ny Andriamanitra toriko aminao androany dia Andriamanitra tena tany sy ny lanitra feno diplômany. Ny tany sy ny lanitra tsy omby ny diplôma amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra. Arao ny teniny. Ekeo izay fomba hamonjeny anao. Misy fotoana tena teneniko anao, mirahaty bus anankiray ianao, dia malaelo ny za dia nirahaty bus dia tara. Efa nitraga taminay eo zany. Andeha zay ody dia hoe alainy taxi brosy vao maraina be. Tsy nalain'ilay taxi brosy izay dia hamonjy sabatany Amatananarivo tamin'izany. Nalahelo be mihitsy izay somary hoe tsy nalain'ilay taxi brosy fa iny feno melo izy ka andro vakansa tany Antsirabe izay. Niarina dia fiarakodia nitambatra tamin'ny fianakaviana, hiverina, fianakaviana mbola lahady ny ody. Izay tsy maintsy nody ny sabotsy vao maraina be satria izay hamonjy sabatany am-piangonana. Dia taxi brosy nandananay 3 mianaka tamin'izany. Jerena amin'ny telo sasany tsy tonga ny taxi brosy. Lozy ty jano tsy handratra fotoana sabata Jehova. Fa maninona Jehova na mankasiana ilay sofera. Tena fenanao ny lozan'ilay sofera be izay. Tany taxi brosy hafa nahita ihany. Angambany afaka 50 kilometatra ny aloha tany, misy embouteillage be mihitsy. Ka tadidiny ilay taxi brosy tokony izay mavomavo izay ny lokony. Io misy tomobile mavomavo mitrotrongy ary ambany tanimbary ary. Io ilay taxi brosy saika an-tananay. Tsy mampanina an'Andriamanitra manatara ny taxi brosy an-tananao, tsy mandeha amin'iny ianao raha izay ny afaka hamonjenanao. Ny anjaranao dia ny mamaiky. Inona ny voahako amin'ity olan'ity Jehova? Dia manaiky ianao hoe ohatry izao ny amoahako anao. Dia ekeo. Fa ilay dokotera teo feno diplôma ny tranony, ny kabinehany. Dia vao miditra fotsiny hoe aizany dokotera. Mahay dokotera io. Tena mahay. Za miteny anao mihitsy, mahay dokotera. Arao fotsiny izay asiana tao. Izay nomeny dokotera nasitrana daholo. Tsy ilay fanafody, fa ny finoana hoe mahay ty dokotera ty. Za miteny anao androany, mahay io Andriamanitra toriko aminao. Mahay io Andriamanitra toriko aminao. Manana toky. Ny fahavalonao rehetra resinao daholo satria
tiany Jehova ianao. Mino fanamperanao zay toriteny zay a. Ndao izara fahatsapantsika tonga eo fizarana fahatsapantsika. Izary a no izara fahatsapana. Iny ny compte iny amin'ny commentaire soratako iny a. Dia afaka miantso ianao amin'ny messenger raha misy aminareo izara fahatsapana. Dia omenanareo fitenenana amin'izao fotoana. Izary a inona mba le fizarana fahatsapana moa zany dia hoe inona no zavatra voarainao a tao anatin'ilay toriteny a, inona mba nahakasika anao a, inona no mba azonao zaraina ao anaty fizarana fahatsapana. Ray minitra dia ray minitra ihany ny anjarantsika tsirairay avy anaty fizarana fahatsapana ao a. Dia manentana antsika rehetrarehetra mba hizara fahatsapana ampitombo ny fitadidiana tsirairay avy izay mitory sy nitoriana teny teto a. Dia dao ary a ampandrosotsika ndralantsika tojo, alleloia, izara fahatsapana izy. Inona ary a ny fahatsapana voarain'ny tojo a tamin'ity androany ity. Anao ny fitenenana. Izao tiditsika rehetra dia misaotra pastera namefinina makasitraka anareo menabako tamin'ny toriteny fa nampamety sady nahakasika. Tena nahakasika na voalohany le toriteny a sy le nampijoroana fahavolobelana ataony tanabavy aty tena hoe lehibe Jehova tena nanasika azy kotrany tamin'ny aretiny a rehetra tantarainy teo daholo no santiona aloha izy a mbola misy tany tao ambadimbadika otrao dia tena nahakasika. Dia ny faharoa koa le Davida hoe nandresy daholo tamin'ny fahavalony rehetrarehetra sisy ny tsaingoana hoe anankiray na rova tena hoe rehetrarehetra tao daholo a. Dia tena nanome fahapikinan'Andriamanitra sy le zavatra nyteneny koa hoe sady tiany mampindrindra ozy Jehova izay tena mahakasika anay ny tenin'ny Davida iny a. Dia tainy Jesosy tahotra. Alleluia, mankasitraka indrindra andalatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay nentinao zay. Andriamanitra manakilay pasoamina ane marifitianao. Ijoro vavolombelona kely tokoa tamin'ny zavatra soratana mampio izay misy fotoana indray andro nalaza be tany Madagasikara le mpanafika amin'ny lalana Antsirabe iny. Fa tena nitratra hariva be tany Antsirabe zay tamin'izay. Dia rehefa tratra hariva be tany zay karakara taratasy zay dia nody hariva amin'izay. Za dia mampina dia fity tamin'izany. Fa tena ao anatin'ny tournant be miakatra fiakarana izay avy any Antsirabe maizina be tonga dia misy vato be fa misakana eo. Miaraka amin'le voasakana izay tonga dia nidina avy any ny jiola. Fa nidina taty amin'ny bakote any lalana sady somary avoavo le tômôbila dia tafasisika teny alelan'le vato dia lasa ny tômôbila rehetra izay tonga avy any amin'izay nambana ny basy. Hitanay amin'ny rétroviseur izay rery ny afaka teo. Taxi brosy 4x4 hafa tratra ny mpanafika teo izay afaka tamin'izany. Teneniko anareo hoe na olona tômôbila 500 ary nosakanana ny ray tafavoaka eo olona tian'Andriamanitra. Alleluia. Itoparintsika rehetrarehetra sotra mampino koa nampatsiahana izany fa dia betsaka ny fijona vavolombelona. Ndao antsika izara fahatsapana manaraka indray ndao ampandrosotsika indray raha nabavintsika marina ty anahy inona ary ny azonao zaraina marina androany. Oui, tahito pasteur dia ny fahatsapana satria nanamarika androany dia miaraka amin'ilay témoignage ny Sandry Miria teo zany dia ilay hoe Jehova no miara ary tavoaka amin'ny ady rehetra satria tiany. Dia faharoa ilay hoe misy ny fahavalo tsy azo vonoina satria efa nisy fahasoavan'i Jehova zany eo amin'ny olona efa teo Andriamanitra miaro azy. Iny no tena sarotra indrindra no miatrika azy rehefa tratran'ny fahavalo ilay mankasitraka. Alleluia. Mankasitraka anao ihany koa ny zara fahatsapana. Mahafinaritra be daholo tokoa ilay fijona vavolombelona ny Miria teo. Mbola maro moa ny zavatra nitranga taminy fa araka ilay toriteny teo mihitsy navotan'i Jehova tamin'ny fahavalony rehetra. Alleluia. Mandrakizay tsy te herika Miria intsony ireo fahavalony Miria ireo satria Jehova Andriamanitra manafaka anao. Dia ataontsika ity fa tsisy mpizara fahatsapana hafa intsony ndao ataontsika ity ho voninahitran'Andriamanitra dia hivavakantsika aoriana zay. Izay rehetra mandalo hoady, izay rehetra mitolona olana, atolotra ampitiavana be anao ity dia manana toky ampiakaro ny finoana, velomy ny fanantenana an'Andriamanitra fa tsy manana fa tsy Jehova tsika
fialofatsika natao ataontsika ty alofy Andriamanitra alofy fa miaraka aminao amen ame nofinaritra daholo. Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy ialovako apingako famonjena sy fiarovana avo alofia famialuka minawa aruvia ambani sandrina alufia famialuka minawa aruvia ambani sandrina ananunzama finyalundrano yanon yalu fakwisanandro arambatu zaia fenako iwaminanui tueraku ramanunzama finyalundrano yanon yalu fakwisanandro arambatu zaia fenako iwaminanui tueraku alufiao famialuka minawa aruvia ambani sandrina aruvia famialuka minawa aruvia ambani sandrina ramanunzama finyalundranu shanonyalu fakwi sanadu arambatu zaia fenaku ewaminoni tueraku ramanunzama finyalundranu yanon yalu fakwi sanadu arambatu zaia fenaku ewaminoni tueraku yantuantuana watumpo amanuza mafilita frente simana narambatu simisfiano fanaf ascautena afatianao tumpo ewamno yanu fatianao scautena tianao yalu kewaminawa
Amen Jesosy. Misotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fampaherezana izay omenao Jehovah Andriamanitra. Fa zany lasa tsy matahotra amin'ny fahavalo zay raha mieritreritra tokoa fa tsy ny ampahany amin'ny fahavalo fa amin'ny fahavalon'ny Davida rehetra dia resiny noho ny anaranao velona satria tianao izy Andriamanitra. Jehovah, mba tiavoko zay Jehovah Andriamanitra. Fa raha tianao zay Jehovah Andriamanitra dia mitanteraka aminay ireo nataon'ny Davida, nalovany Davida tao amin'ny Salama 7:20 reo. No faranany tamin'izay teny zay satria tianao izy. Jehovah, mba mangataka izay tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra zay tonga manatrika an'izao fandarana reto zao. Izay tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra mba maniry ho tianao. Satria fantatra fa raha tianao zahay dia homotsamotsananao. Tahaka ny namotsamotsananao ny fahavalon'ny Davida ireo fahavalona ireo. Dia mba ho tezitra ianao raha misy mikitika izay. Dia mba tena iozongozona mihitsy sy ororo ny tany. Satria tezitra Jehovah satria misy mikitikitika izay mpanompotra. Dia motanteraka aminay mihitsy Jehovah Andriamanitra zany hoe ianao hitaingina kerobima dia anidina fainga meny amin'ny eladrivotra amonjy anay tsirairay avy. Misy aminay reto Jehovah Andriamanitra tena mila mahita anao ny fiainanay, ty olana lalovanay, ny ady lalovanay efa tena miatra manaina Jehovah Andriamanitra. Ianao midina faingana amin'ny kerobima sisany vahaolana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa mangataka Jehovah Andriamanitra hoe aza venao misy diso anjara reto olona rehetra tonga nanaraka zao fandarana izao. Na vita ny aritory, na fohy andro, na fohy fotoana mba hianona ny teninao Andriamanitra. Dia ta io Jehovah Andriamanitra. Ny tsirairay avy aza venao misy na dia raha aminay diso anjara fa omeo anjara fity, anjara fiarovana, anjara fanafana avy aminao Andriamanitra. Da io ny teny izay nitoriana androany mba amoa avy zato eny am-pona tsiray avy ho fiainana mandrakizay tsisy voatsaingoko ny vorona mpiaza na dia litera ray tsy azony devolotsaingoana tao anatin'izay teny nitoriana zay. Amin'ny anara-mahelinao Jesosy Kristy Tompo Sabata no angatahana izany vavaka izany. Misy saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Andao ampandrosotsika na vavintsika Kodanela ivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana Kodanela. Alleluia, makasirika pasterana amin'ny fitenenina
sady anatompo antsika tsirairay aby mbola hiara-mivavaka. Ry Jehovah renay tsara indrindra mbola faly sy derany mem-poninahitra anao. Ka dia misaotra betsaka anao tamin'ny fahatanteran'ny fotoananay rehetra androany Jesosy aho. Tena misaotra betsaka anao. Ankehitriny Tompo, tsy miafina aminao tokoa izay tsirairay aby reto. Tsy miafina aminao ny izay rehetra momba anay ary hitanao Jesosy aho fa maro tokoa ny fahavalonay amin'izao fotoana izao Jesosy aho. Kanefa Jesosy aho, eo am-pelatananao izay tsirairay aby matoky ary mino anao Jesosy malalo fa tena eo anao miaraka aminay Jesosy malalo ary amin'ny finoana andehananay amin'izany fandraisanay anao Jesosy malalo. Ninona hady eo manoloana ny fiainanay Jesosy malalo. Matoky izay Jehovah fa eo anao am-pelatananao izay tsirairay aby ny adinay ary indrindrandrindra ny fahavalonay Jesosy malalo. Ary niza manana izany fahavalo izany Jesosy malalo. Tsy miafina aminao n'olona izay mikitikitiky ny zanakanao sy ny mpanomponao Jesosy malalo. Aza vela mandriry agny ny izay manaholana tsirairay aby Jesosy malalo. Tena lehibe anao Jesosy malalo ary tsy miafina aminao izay tsirairay aby izay manaraka izy Jesosy malalo. Indrindrandrindra izay anatin'izany olona amin'izao fotoana izao Jesosy malalo. Tahinao n'olona izay anatin'izany olona maro isan-karazany Jesosy malalo. Mba tsy halamaina ary ny fagnarahany toroteny izay niraisiny androany Jesosy ary ho tanteraka amin'ny tsirairay aby izay olona nandray izany toroteny izany Jesosy malalo. Amin'ny anaranao mahery Jesosy malalo. Saotra tahaka izany koa Jesosy ny firenenanay Tompo malalo. Tsy miafina aminao ny firenenanay mbola anatin'izany olana maro samihafa Jesosy malalo ary mbola misy koa ny fahavalo eo amin'ny firenenanay Jesosy malalo. Hitahinao olo tsirairay aby anatin'io firenenanay io. Hitahinao na amin'ny olana zany na narabola zany Jesosy malalo na fahoria. Tagnanao mahiriny tsy miala amin'ny firenenanay io. Mbola maro koa olo anatin'izany fahasairana, ao ny kambody, ao ny tsy salama Jesosy ao koa anatin'ny olana izay tsy takatra ny saina indrindrandrindra firenenanay mbola anatin'ny firenena izay farany misy olana ary mahantra amin'izao fotoana izao Jesosy ary indrindrandrindra amin'izao fotoana izao tena maro ny fahoriana lehibe eo amin'ny firenenanay Jesosy malalo. Aoka ny tagnanao mahery manjaka amin'ny firenenanay Jesosy malalo. Hitahinao ny olo tsirairay aby ary ao koa ny fianakavianay izay mpanaraka eto Jesosy ho tahinao ny firenenanay sy ny fianakavianay tsirairay aby Jesosy malalo. Kanefa tsy miafina aminao zany Jesosy malalo. Ka dia misaotra betsaka anao Tompo malalo ary ny olo rehetrarehetra izay nanaraka teto Jesosy tahaka izay nidirany teny nivoahany teto Jesosy malalo ary mino aho Jesosy fa anao tsy misaraka aminay tsirairay aby ninona olana izay mianjera amin'ny firenenanay na izay tsirairay aby manatrika eto Jesosy malalo. Fa ny tagnanao mahery manaraka izay nandianay na ny toromasonay zany Jesosy hitahinao anay izay tsirairay aby Jesosy malalo. Ka dia misaotra betsaka indrindra Tompo malalo anao ny tery sy ny atsa ho anao taloha indrindra ka mandrakizay. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranavavitsika koa tany latsika tanaty izay vavaka amin'ny matsiro mamy da ho an'ny firenena izay. Dia Jesosy anay amary fitianao dia mitombotra ny tombo fahasoavana hatrany dia maherezatra anay amin'ny asan'ny Tompo. Halleluia. Misaotra ny ranabavy koa tany lahy tamin'ny vavaka firenena, ranabavy Miria tamin'ny toroteny mamy sady matsiro dia ranabavitsika Marina Tiana tamin'ny vavaka fanombohana. Dia misaotra anareo rehetra koa izay zara fahatsapana. Dia misaotra anareo rehetra izay tonga nanatrika teto androany. Raha tsy tetinareo nangingina teto rery izay fa Andriamanitra maly fitianareo. Raha mbola sy tonga eny amin'ny ran'andro Jesosy ka tahiny Tompo venona soamantsara zao tsika dia raha pitrontsika mioneto amin'ny sivy sasany dia manoroka mamy antsika tsirairay aby dia mirahanareo alina fefitsarana tontolo andro fandresena bendreny tontolo andro norapitra dia samy mahery samy tahiny Tompo misaotra naharitra ny amin'ny farany ho an'Andriamanitra voninahitra. Kiradio point radio 12345.com afahanao meno ny zapeo kiradio mandeha andro aman'alina misy toroteny kinatentelo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina. Tahiny Tompo daholo tsika rehetra. Amen.